Fatetsy ankilany zaiky ihany koa teny amin'ny kianja makianto tapenaka dia nikarakara faninanana ny komite ad hoc nambarana izy ireo ihany koa fa dia mbola izy ireo no ara-dalàna, izy ireo no napetraky ny malagasy rugby hikarakara faninanana eto Analamanga noho izany tokony tsisy afaka hikarakara faninanana akoatra nyity komite ad hoc ity. Ny komite ad hoc dia nikarakara lalao ihany koa tetsy amin'ny kianja maki Antotapenaka tamin'ity androany ity ka ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny URC manao akanjo mavo sy ny 15 efa anapasika saraka tsala 20 ny rotota tamin'ity lalao androany ity. Nambaran'ny Andriamatoa Rakotondrasorija filohan'ny komite ad hoc fa dia tokony tsy isy tsony ny lalao fa izy ireo ihany no natokana hikarakara faninanana amin'ny ma napetraky ny federasiona malagasy ny taranja Paul Lavalava azy ireo. Zavatra tokony apetraka aloha dia raha mahita fa misy zany zao ny match parallèle izay efa niazahana mihitsy nanakana anazy satria ny antony mba tsy isy hitohizany 10-10 dia mba nangataka izay komite ad hoc hoe aleo ry alamo aloha ny match anareo any Mahamasina mba hifampiresaka tsika après anio kanefa zany ny forceny zareo tsy maintsy atao dia zao any zava-misy sy valerimboli ary zay moa zany dia mametraka foana hoe rafitry ny ara-dalàna ny tokony molo tanterahana ary ny anay hoe famitohy dia efa tsy nanaiky tsony moa zany zareo tsy maintsy mitohy ny anay komite ad hoc afaka didy zay amin'ny fanaterana an'le fampiafana sy noeritreretina teo. Mizarazara be ihany reo fileovana manao ahoana no fahitanareo an'izay? Zay aloha zany dia ny olona izay misengage teo aminay dia raisiny an-tanandroa ary isorana ho an'le club ifanandray andrara teo amin'ny tamin'ny herin'ny androany dia amin'ny herinandro zay amoaka ny club engagena rehetrarehetra mihitsy ireo top 20 io zany tonga dia avoakanay ara-dalàna io zany ny reto avy ary zany ny tena misengage ato anatinay komite ad hoc izay manaraka ny rafitry ny ara-dalàna. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tamin'ity teny amin'ny kianja maki Antotapenaka ity. Ny VTM natsalovana nandresiny 3 fisakinam-boditsiry tamin'ny isa 9 ny akady foty sy kopa nisaraka tamin'ny atsala 5-5. Teo amin'ny fihaonana teo amin'ny COSFA sy ny TFA anaty azy kosa dia tsy raikitra satria dia ny TFA anaty azy dia namonjy ny faninanana tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina fa dia tsy niatrika ity faninanan'ny komite ad hoc teny amin'ny kianja maki ity izay tokony hifandona tamin'ny COSFA. Fa mbola anatin'izay taranja baolina lavalava izay ny makasika ny section ny vakiny adina kosa indray amin'ny faritra Atsinanana Antananarivo iny dia nanambara Andriamatoa Rakotonirina José izay filoha lany tamin'ny fifidianana fa mbola izy ny filoha hatreto ary misantoka izay mitonona ho filoha any ambadika any. Mitondra fanazavana makasika ny zava-misy eo anatin'izay section ny vakiny adina izay Andriamatoa Rakotonirina José. Ny filohan'ny vakiny adina aloha zao mbola zah hatramin'izao mbola zah ny anaty réforme ity mbola zah manana ny attestation de fonction ka zay mitonona rehetrarehetra ho président vakiny adina zany dia efa namampisoloako zany. Fa inona ny olana inona ny ahafahan'izy ireo milaza fa tsy tokony tantanan'ny section ntsony ianao nisy filazana an'izay ve voarainao sa hoe nisy fifidianana vaovao natao ve sa ary zareo nanao fifidianana tsokosoko tany samy nisy membre ty bureau tao fa tsy fifidianana nataon'le club afidy anazy zany zay ny nataony zareo tany ary ny tsy sazy fanasazina anazy zany hoe amin'ny président vakiny adina anazy. Dia mitoy zany ny asanao mahafilohan'ny section vakiny adina anao? Mitoy foana ny asa mahafilohan'ny section vakiny adina anazy hatramin'izao.